Dans un décor conceptuel sur l'environnement, nous avons derrière Monsieur le Président et son épouse les 22 drapeaux, ce qui marque les 22 régions de Madagascar qui sont tous ici présents, baignés dans cet environnement, sur les vagues, sur les murs, les poissons qui marquent l'environnement marin et aussi l'environnement terrestre marqué par les baobabs, par-ci, dans tous les coins de la salle. Alors maintenant, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prononcer son discours. Ry vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana, honorables invités, mesdames et messieurs, tompoko lahy sy tompoko vavy, tsara fiofahofahoany na ravinalan'ny alatsinanana, midoroboka alokaloka ny ravitapiany mamo, fa mikopakopaka ravona kosa niala maitso mava ny avoloha, tsotra ny antony satria tonga havana ka mitsodrivoka ravona, vangitsakaiza ka miofahofa mpifaliana. Tsy afan'izany fo ankehitriny tompoko lahy sy tompoko vavy, mahita anareo voromaro ampifaliana etony noho izao asaramanitra izao. Movatsy toy ny fodilay mamangy railove, ny mpamangy misiontsioka ary ny vangina velikira. Tonga ty ny fotoana mampiarabatsika tratry ny asaramanitra. Ianareo vahoaka malagasy tsy vaky volo no itodiako manokana am'izany vaninandro lehibe izany. Sotaovana malagasy ny firaritso sy fangatahana fiten'Andriamanitra no natratraratsika ny taona vaovao 2024 sy ny sorana azy noho ny natafitana salama sy tomady ny taona teo aloha ka hiampitatsika amin'izao taona vaovao izao. Ampifaliana no hitsidianay ny isa tokantrano, miarabanay sy rarinay ny soa sy ny tsara indrindra ho anareo tsirairay avy manerana any Madagasikara. Koa salamitra tompoko vavy, miarahaba tompoko lahy, tratry zao andro anio izao miarahantsika manamarika ny taona vaovao, ny andony lanitra sy ny tsirony tany ane ombatsika lalandava. Sorana lehibe no atolotsay mivady. Atolotsay mivady amin'ny fanomezam-boninahitra omenareo tonga marobe manatrika izao fotoana androany izao. Ianareo izay misolo tena ny malagasy manerana ny lafivalonynosy, mankasitraka sy mankatelina tompoko. Azo lazaina fa tafapetraka izao ny rafitra rehetra ahafahantsika miroso amin'ny asa lehibe ho fampandrosoana ny firenena. Ny taona 2024 dia ho taona zina ho an'ny asa ho fampandrosoana ny firenena. Fampiavana firenena zay nofiditsika ary narosonay dia manampy atsika amin'ny lafiny maro eo amin'izany fiainam-pirenena izany. Tsy eken'ny vahoaka malagasy intsony ny fanakorontanana sy ny fampizarazarana ny malagasy ary ny fitondrana dia efa mandray ny andraikina amin'ny fipetra rehetra mba hiarovana ny filaminana sy ny fandripahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tonga ny fotoana, tonga ny fotoana anamafisana ny fiarahan'ny malagasy miroso amin'ny fametrahana ny ho avy tsara kokoa. Mariako manokaneto ny firosoana tsy ambiambambana amin'ny famerenana ny fandripahalemana maharitra, miady amin'ny kolikoly, ny fanamafisana ny tantandalana, ny fametrahana ny fototry ny asa ho an'ny maro anisa toy ny fisokafan'ny agoa zay hitondra asa anali maro amanitsy ny mihitsy asa. Eo ihany koa ny fiverenan'ny fitokisan'ireo mpamatsy vola, ny fiatoboan'ny asa vavety volazan'Andriamatoa Praiminisitra teo,
eo amin'ny angovo azo avozina, eo ihany koa ny lalana sy ny fotodrafitrasa maro samihafa. 10 taona mahery zao no niantsoroantsika lay falevateny zay ny matimatesan'ireo efa lasa korazana talohantsika. 10 taona mahery isika no nihira ny fitiavan-tanindrazana, ny talao tamin'Andriamanitra mba hiadana sy ho finaritra ho sambatra tokoa hira-pirenentsika vao norenesitsika sy novetesitsika teo izany. Raha malagasy mpiray tanindrazana mametraka fanontaniana isika, aiza sika zao 10 taona teo arivo, miadana ve, finaritra ve, sambatra ve? Ankehitriny dia ampanetretena no ilazana fa isaky ny manisa malagasy 10 isika dia ny 7 amin'izany miaina anaty fahasahiranana avokoa. Tsy mizaka akory ny farafahakeliny amin'ny zon'olom-pirenena, na fonenany zany, na fiahina ara-pahasalamana, na fianarana ho an'ny ankizy. Ao anatin'ny fahantrana tanteraka hoy ny fiteny mahazatra, kanefa fantatro fa maro ny malagasy no tsy tiany zany lazaina hoe mahatra izany, arariny azy. Raha maro toy izany no miaina anaty fahasahiranana tanteraka dia toa nofinofy fotsiny no hoe anangana firenena matanjaka, manan-karena sy mampirehireny malagasy. Inona no anton'izany fahasahiranana lehibe mianjady amin'ny vahoaka malagasy zany? Be loatra ny mizany zay tsindrinila nivangoniko teo amin'ny rafitry ny fiarahamonina nandritra ny taona maro. Mizana tsindrinila zay miteraky elanelana tsy ara-drarina eo amin'ny samy malagasy ary eo amin'ny faritra maro samihafa. Noho izany tsy maintsy atevenina nitetika asa fiahina ny mpiarabelona ka avy amin'ireo farany zay sahirana no anatevenana an'izany. Amin'ny volana septambra dia hitatra amin'ny faritra maro lay politika ny vatsinankonana zay fampiarina any amin'ny distrika ny Betafo ankehitriny. Inona nkendrena amin'izany mba ho afaka ny fahasalaman'ny zanany ny reny, afaka ampianatra ny zanany amin'ny fanabeazana fototra ny reny malagasy zay ao anatin'ny fahasahiranana tompokilasy tompokavy. Ankehitriny dia efa ao anatin'ny fanitarana miasa avitra isika. Izany no nanatanterahana ny fampidirana ny mpampianatra FRAM misa ray alina tamin'ity taona ity mba tsy ho vesatra ho an'ny ray aman-dreny intsony ny fampianaran-janaka. Ho toizantsika, hoe zahantsika izany ary efa nilazaina fa amin'ity taona 2024 ity dia mbola misy ray alina vaovao koa FRAM ho ampidirana ho mpampianatra raikitra ho mpiasam-panjakana. Atsahatra ny fanampim-bola subvention zay atao eo amin'ny solika ary ny vola zay ho azo amin'izany dia hoentsika anatevenana ny fandaharana asa ara-tsosialy. Fiahinam-piarabelona tsy hoe fanampiana tsy misy farany akory fa dingana voalohany zany atonga azy ireo ho afa-pahasahiranana ary mba azahoany ny eo amin'ny ara-toekarena. Hojerena manokana ny fanarahana ny fianaran'ny ankizy, tafaverina soma tsara any am-pianarana tamin'ity taona ity sy tamin'ny taona teo ny ankizy latsaky ny 12 taona zay miisa any amin'ny 10 etsy any zay tsy tafiditra tao an-tsekoly. Tsy maintsy mianatra ny zana-bahoaka rehetra, zany ny tanjona maritra, zany ny efa fanambona taonay tanterahana izany tompokilasy tompokavy. Hotoizana ny fampiofanana sy ny fampidirana ny mpampianatra ho mpiasam-panjakana arak'izay efa nolazaiko teo. Hotoizana ihany koa ny fanamboara sy ny fanorenana efitra fianarana manerana any Madagasikara. Hojerena manokana ihany koa
fanarahana ny fitsaboana ho an'ny sarababem-bahoaka. Mitohy ny famerenana amin'ny tokony ho izy ireo centre de santé de base eny ambanivohitra ary koa ny hôpitaly eny an-tanan-dehibe. Ity taona ity tompo-kilasy tompo-vavy dia ataontsika ho taona ny fahadiovana sy ny fanadiovana. Isy ny ezaka maro sy ny tetika matipaika analana amin'ny fomba maritra ny fako eny an-tanan-dehibe indrindra eny andrenivohitry ny faritra. Ao anatin'izany taona ny fahadiovana izany no miametrahana le politika manokana momba ny fanadiovana ny assainissement ny rano any amin'ireo tanan-dehibe efa nolazaiko ho avy Antsiranana, Tananarivo sy Toliary amin'ity taona ity ary tarina amin'ireo faritra hafa manerina Madagasikara izany. Zay koa no fiandohan'ny fiarikarena zay ombonana na inklusifa ary misy fanatsipitondràna tsy maintsy atao mba hampanjary zany dia ny fitsitsara-pahefana maefa. Ampanakakezina ny malagasy amin'ny lafivalonyosy ny fahefana manatanteraka anamorana ny famalina ny etaetan'ny vondron'olom-pirenena zay any fotony. Mioropaka ny fanarenana sy ny fampiroboroboana ny fiarikarena. Tsy maintsy miatraiky any amin'ny tokantrano tsirairay ny fiatsaram-piainana. Hatramin'izay ka hatramin'izao ny ampahany lehibe dia lehibe amin'ny teti-bola dia ny fitorana FEB no mitantana azy. Tsy maintsy hovatsika izany, hovatsika miandalana zany, tsy ho vitandray andro zany zavatra zany satria dia mila mitandrona isika, mila mametraka rafitra isika fa azo ampitombony zany amin'ny fotoana zay mapety azy. Ny fititsaram-pahefana ho ampiarina amin'ity tandrazana ambony antsika ity ry malagasy mpiray tandrazana amiko dia fititsaram-pahefana zay azon'ny vondron'olona ny fotony manabevo ny faritra honenany sy ivelomany. Tsy ho ela zay ny fanirinay ary noko fa faniritsika tsy ho ela dia ho avalon'ny tantaratsika zany hoe zanak'ikala hafa tany lavitra andrina sy kely tsy mba mamindro zany tsy amelatsika raha tsy vita zany tompo-kilasy tompo-vavy. Eo amin'ny lafiny fandripahalemana dia miaro izany fandripahalemana manerana ny Madagasikara izany isika na ny ety andrenivohitra na ny any ambanivohitra. Betsaka nefa natao tamin'izany nefa maro ny asa mbola miandry, maro ny asa mbola atrehana. Anisan'izany ny fiarovana ny ranomasina sy ny morontsiraka Madagasikara. Tsy maintsy arovantsika ny arena anaty ranomasina zay aripaky ny jiolahany ranomasina pirate de mer amin'izao fotoana izao. Vola be tsy toko tsy foroana no very amin'ny kitapom-bola mpanjakana noho izany. Etsy andaniny tsy azo avela ho lasa andalovan'ny mpampiororo isan-karazany na terroriste ny aty Madagasikara. Tsy maintsy mailo isika satria Madagasikara dia lalana fandalovan'ny sambo maro avy any ivelany any. Misy ny asan-jiola fampiorona entsika izany ary efa voalazan'ireo ny kabary talohako mpafeno abibina mianjady entsika tany Frantsa tamin'ireo olona 12 mpanao gazety tao amin'ny Charlie Hebdo sy ny polisy tao Paris tamin'ny 7 ny volana janoary teo. Dia mampatsiahantsika izany fa manerana izao tontolo izao ny loza mitatao ka tsy maintsy mailo isika. Miondrika ampanajana eo anoloany ireo trapaorina amin'izany isika ary miara miombona ihany koa amin'ny vahoaka frantsay sy ireo limpivoarana rehetra zay manerana izao tontolo izao. Zany no milaza amitsika fa ilaina ny fihavanam-pirenena. Ny fihavanam-pirenena afaka ny fanambarako dia manana izay toerana maizy azy eo amin'ny fiainam-pirenena ary ny fahombiazan'izany fihavanam-pirenena izany dia fandresen'ny vahoaka malagasy manontolo ka ny rehetra na olon-tsotra na miaramila na ray aman-dreny am-panahy dia manana ny toerany avokoa eo amin'ny fihavanam-pirenena. Ny anjara kosa amin'ny mahafilohan'ny repoblika sy amin'ny maraindren'ny malagasy ny tena fitsakanavaka
dia mpanetretena no nanekeko hitarika sy mandrindra amin'izany. Sotra to tsy ekentsika intsony ny asa fanakorontanana, ny toetra mampizarazara sy mampiady ny samy malagasy. Mitaky fandriampahalemana ny vahoaka, tsy mila krizy intsony ny vahoaka. Tonga ny fotoanany firaisan-kina masina, lalaitsontsika hoe union sacré ho an'ny malagasy rehetra. Zay ihany ratatsika, tantara vaovao sy ampitso miratra kokoa ho an'ny taranaka. Raha mahakasika ny tontolo iainanandray sy ny fampandrosoana eny ambanivohitra no resahana, dia voalazany zay nitondra teny teo. Fa zao endrika hitatsika zao dia ampisehoana fa miady sy miavo ny tontolo iainana isika. Reo no taratry ny tontolo iainana: baobab, ny ranomasina izay misy ny zavatra ao anatiny rehetra, ny ty ambonin'ny tany izay tokony harovana. Zany ty naseho amin'ny androany satria ho an'ny vahoaka malagasy no anaovana an'izany zavatra izany. Voakasiky izany ny ala, morontsiraka, ny ranomasina, izany no atao dia satria fantatra fa fivelomana sy fiarina ny fikajiana ny tontolo vaojanahary. Zany mahazava-dehibe ny fisian'ny politika mampiombona ny valan-javaboary sy ny fiatsaram-piainan'ny olona, na tanety io na an-dranomasina io. Loharano-karena tompoky lasy tompoky vavy ny tontolon'ny zavaboary, fa tsy arena dala tompo sanatry. Ka isika indray no angatakatiny rahampitso fototra iorenan'ny fiatsaram-piainan'ny malagasy maro anisa sy ny fiarikare-pirenena, ny tontolo ambanivohitra, sopotry ny zavaboary ity nositsika ity. Andao arovantsika, arovantsika amin'ny doro-tanety, arovantsika amin'ny tavy zay mandrava ny tontolo iainantsika. Amafisitsika izany ady zany ary ho ampiarina amin'ny fomba enjana arak'izay azo atao ny lalàna. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena kosa dia tokotelo mamasan'andro eto amin'ny firenena ny fitondrana, ny olo-pirenena tsakanavaka, ary eo ihany koa ny mpandraraha zay manana andraikiny amin'ny fanarenana ity firenena ity. Ny soa iombonana dia ho teraky ny ezaka iombonana, fa tsy ankinina amin'ny filoham-pirenena irery, tsy ankinina amin'ny fitondram-panjakana irery. Ny sehatra tsy miankina dia fototry ny fampandrosoana ara-toekarena, efa niteneniko ombienimbeny zany. Ny fanapahan-kevitra voalohany mikasika ny fandrarana dia ny tsy isian'ny fitombon'ny taonketra amin'ity taona 2024 ity, satria fantatra fa mbola mibabikitra tamin'ny krizy ny akamaroan'ny orinasa amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny orinasa madinika sy salatsalana. Mitaona antsika malagasy hiditra amin'ny fandrarana anaty fitsipy dalao mazava, mandrisika ary tsy misy tombo sy ala no apetraka amintsika. Rehefa mazava ny fitsipy dalao dia maripotitra ny fitantanana, ary zany indrindra no isaoranay ary isaoranay n'Andriamanitra indrindraindrindra amin'ny fiverenantsika amin'ny agoa, satria hitondra asa analina sy anetsiny maro zany. Ary efa nanomboka tamin'ny volana Desambra teo zany, ary mitohy isam-bolana amin'ity taona ity zany tompoky lasy tompoky vavy. Tsy maintsy mamerina ny fampitokisana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny ratsa-mangaikany amin'ny vahoaka isika. Anabevony eto manany ny fitondrana mba hiatrehany amin'ny adidy zay tsy azo nidivirana, toy ny fanabeazana ny olo-pirenena, fahasalamana, ny fandrafetana sy fananganana reo fotodrafitrasa maro samihafa. Tsy mora nefa izany, tsy maintsy atrehintsika izany, ary mila fiovana toe-tsaina izany zavatra izany. Isika samy olo-pirenena dia manana anjara ezaka lehibe amin'ny renina indray sotoaviny zany fiarahamonina izany. Miaramonina
miarabelona mifamelo ao ka tsy fanmetsiny fotsiny fa raha misy mahatsiaro sy tena sahira noho izany dia miara-manarina ihany miara-manarina ihany tompoky lasy tompoky vavy no fanafodina efa andresana teo moa ny fitsinjaram-pahefana ho apetraky zany amin'ny faritra maro samihafa ary everina fa ao anatin'ny politika mpanjakana rehetra dia mifototra amin'izany fitsinjaram-pahefana izany ia voaresaka ireo foto-drafitrasa maharitra malahelo isika mahita mbola mahita ihany eo amin'ny lafiny jirama eo amin'ny lafiny herinaratra fa mbola misy ny zavatra misy eo mampalahelo tsy mahazo herin-jiro arak'izay ilaina sy arak'izay ividianany azy eo amin'ny toerana sasany mila resahana ampahatonina sy amin'ny fomba entitra ny zava-misy nandova isika fa tsy laza nefa isika hoe mandova de mijanona eo miasa isika efa mitady ny vahaolana amin'izany efa tsangana ny komity manokana eo anivon'ny jirama efa ela no fantatra fa tsy mitombona ary tsy mahomby intsony ny politikan'ny herinaratra nisy teto Madagasikara petsaka tompoky lasy tompoky vavy nefa natomboka mbola toizatsika voalazanareo matompo ray minisitra teo ny herinaratra maro samihafa ny faritra maro samihafa ho toizatsika izany tetikasa izany fotoana tahaka izao moa dia misy an'ny fanamariana zay mampiavaka azy rehefa azo atao izany reto no vitsivitsy zay ambarako alohan'ny amaranako ny teny mbola iarahantsika mahita ny fahasairanana eo amin'ny firenena be ny foto-drafitrasa zay latsika vola eto amin'ny firenena anomezana asa ary ho an'ny tombotsoam-bahoaka na izany azy dia te ampiseho ny foto-dram-panjakana fa azo ataony manao ezaka maro samihafa ao anatin'ny fanetretena ao anatin'ny tsy maintsy fahalalana ihany koa ny tombotsoan'ny firenena ka dia eo anatrehan'izany ny foto-dram-panjakana dia nanapa-kevitra fa hanondrotra 7 isanjato ny karaha mampiasa mpanjakana tompoky lasy tompoky vavy mihoatra ny tany fisorotan'ny vidim-piainana izany ezaka lehibe zany raha eo amin'ny ampitahana ny fahateren'ny teti-bola no everina eo ankilan'izany kosa nefa dia vonina ny foto-dram-panjakana iroso amin'ireo fanavozana maro samihafa anatsarana ny tontolon'ny asa-panjakana sy ny mpiasa-panjakana tafiditra ao anatin'izany ny fanamboarana trano fonenana ho an'ny mpiasa-panjakana tompoky lasy tompoky vavy misy ihany koa ny fanalefahan-tsazy fobe noho ny fahatongavany taona vaovao 2024 izao zay angatahantsika hovakin'Andriamatoa sekretera jeneraly eo amin'ny présidansa amintsika rehefa avy eo ny votoatin'ny lalàna zay nanapaka izany ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana tsy taona ny tahotra sy ny aya ny taona 2024 fa taona ny fiaingan'ny Madagasikara ho amin'ny fampandrosoana tompoky lasy tompoky vavy mirary ho antsika rehetra ny tenanay mba ho taona ny fahatoniana sy ny fahatokisatena ho taona ny fanambinana amin'izay isasara ho taona zina tokoa noho ny herim-po sy ny asa ao anaty farisiana ity taona vaovao ity mamy de mamy reo te atosaky ny fonareo ho anay mivatsy ny ankohonanay teo vatsy manavao ny aina mety miatrika ity taona santaritsika ity izany izay koa dia mirary no toy izany ho anareo rehetra manatrika eto ary ho anareo izay miaino sy mijery izao fifampiarabany izao amin'ny fampielezam-peo amin'ny aina manjery manerana ny nosy eny fa manerana an'izao tontolo izao
amin'ny alalan'ny internet ho tafinjana azy hery sy tanjaka isika satria ty taona itya de mendrika izany okzay fisetona ny fifamendrofendrona isika malagasy no fototra fianton'ny fahombiazana pirahalahy mianala isika aoka iara-miasa ampahatokisana eto ampamaranana dia tiako ny milaza fa zay teny voalazako teo dia teny notononana mpamatorana ka havadika ho bainga ho vavolombelony asa hoentina mampandroso ity firenena malalako sy malalanao ity koa mararo antsika ho ela velona ifanantitra mijanaka manjafy tompokilasy tompovavy ho salama ka iainoka ianoka mamy ampamitana ny adidy masina ny kininy tsiraray ho anjara brikiny manandrify azy ampandrosoana ny firenena analatana avo ty Sara tompokilahy mankasitraka tompovavy samy ho tanin'Andriamanitra isika rehetra.